Salama daholo e. Androana zany a iverina indray resaka nyty ramatoa ministry ny serasera ty. Satria makasika anay mpanao Facebook ny zavatra noteneniny a de tsaratsara namba raha asina ady hevitra kely. Andraso aloha zany ho alefako a le inona mo le zavatra niresahana jereo. Ny filazana fandrosoana tantara hentina hankalana olona ary indrindra anenjehana ireny rehetra reny ao amin'ny tambazotra-tserasera de tena melohan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary andraisana andraikitra. Ka raha ho an'ny rovan'ny Madagasikara izy ty zany a de vakoka may fa andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina no namerina indray nanarina an'izany. Ny COI tsy ho an'Antananarivo ihany ary ny fanaovana ny fiaonam-be-atampony eto atao eto Madagasikara midika fa matoky any Madagasikara, matoky ny diplomasia izay tarihan'andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina ny firenena ny ivelany izay no mahatonga antsika misokatra bebe kokoa ary ahafahany sy ny diplomasia malagasy izao de tokony samomailo isika rehetra satria amin'izao fotoana izao dia misy ny fambolena korota. Ka eto dia ny toerana tahaka izao no ahafahako mampita hafatra satria maro ireo mandiso ny tantara. Diso ny tantara ely ary raha ny firenena iray no disoina ny tantarany de manimba tanteraka mihitsy ny fampandrosoana sy ny ampopo ao anatin'ny malagasy tsirairay. Eto zany de misarika antsika rehetra fa ny filazana fandrosoana tantara hentina hankalana olona ary indrindra anenjehana ireny rehetra reny ao amin'ny tambazotra-tserasera de tena melohan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary andraisana andraikitra. Aoka kosa mba tsy ao anatin'ireo fitaovan-tserasera isika no manimba fiainan'olona, na olon-tsotra io na olona manana toerana misy azy, indrindra ny filohan'ny repoblika izay ray aman-dren'ny malagasy tokony ny zavatra tsy karitrinareo rehetra zany raha ho an'ny olona zay ina moa zany mandinika dia tsy miteny mihitsy le raha matoa hoe inona le tantara diso. Zany hoe zany tena une très mauvaise communicante. Izy ministry ny communication fa tena tsy hainy le communication, tsy hainy le communication. Raha ohatra anao miteny hoe diso le tantara, nodisonareo ny tantara, de inona raha le diso anaty le tantara, de inona le tantara. Zay ny andraikitra ao madama ministry ny serasera. Ministry ny serasera zany ny ministry ny ina moa zany manome fanazavana, mitondra fahalalana, manome information fa tsy sanatria de io ton répressif ampiasainao madama. Io fandrahonana lava io andray andraikitra ngamo ny ministeran'ny serasera madama mpanafay. Ministeran'ny serasera ve ino moa zany tsy haiko manao ny justice sa papgadra sa inona fa amiko ministra ny serasera zany de serasera. Ino moa dika le hoe serasera madama? So de tsy fantatrao dika le serasera fifandraisana, fifaneraserana ary ny andraikitry ny ministeran'ny serasera de mba isy fifandraisana, isy fitondrana fanazavana sy fahalalana eo amin'ny vahoaka sy ny fitondrana. Satria anao ino moa zany tao porte-parole gouvernement koa de porte-parole koa tsy voatery hoe hitondra teny midina fotsiny, hitondra teny baiko, sy fampitahorana sy fandrahonana fanagadrana. Tsy mety zany madama. Ianao miresaka kolotsaina malagasy fa tsy zany kolotsaina malagasy. Ny kolotsaina malagasy de fihavanana, fifampiarana, fifampiserana, fifanakalozana. Zany kolotsaina malagasy fa zany répression ataonao hoe madama tsy zany le izy. Za aloha de tena malahelo aho hoe niala le izy moa ramatoa Rakotondrazafy izay mitatata be zany de mbo nisy olona vaovao hafa de mba iova zany ny sehatra. Kay de mbola mitovy ihany io monologue io.
Ramatoa Kotondrazafa dia tsy miresaka mihitsy amin'izan'iza ny fanakalo-hevitra nefa ina moa zany serasera no asa ataony tsy ary ny fanakalo-hevitra tam'izaniza mihitsy fa dia any amin'ny radio-mpanjakana, any amin'ny télé-mpanjakana dia manao monologue. Dia le mpanao gazety moa zany de mihaino fotsiny, tsy mahazo manontany, tsy mahazo manao ninina. Ka zay zavatra ataonareo zao dia tena ina moa zany régime dictatorial. Tsy dictature koa raha fa tena ina moa zany totalitaire, régime totalitaire. Ny canaux rehetraretra médiatique rehetraretra anananao madama dia tsisy afa-tsy propagande ina moa zany propagande radiolina. Eo anao miteny 4 minitra anao madama dia impiry anao manonona ny anarany Andry Rajoelina ary impiry anao manao éloge ny Andry Rajoelina. Izy nanamboatra le roa veza zao nefa dia ianao ve nisitry ny kolotsaina madama dia tsy fantatrao hoe mipitehany Rajoelina le kolotsaina malagasy amin'ny fanamboarana ny rovo io. Tsy fantatrao ve fa avy amin'ny fanovany Andry Rajoelina io zavatra io natonga an'io tsy lany patrimoine international de l'humanité, tsy lany tamin'ny UNESCO patrimoine international de l'humanité. Satria efa tsy vakoka tsony izy mipitehany Andry Rajoelina nasiana colisée, nasiana zavatra ina moa zany tsy hainy le izy satria olona tsy ina moa zany tsy haiko ny filazana zany, tsy manana fahalalana amin'ny vakoka no manapa-kevitra fotsiny asiana colisée, asiana zao dia tsy lany. Dia ianao ve ny iresaka aminay hoe kolotsaina malagasy vakoka, ianao ve iresaka vakoka amin'ny ina moa zany rova mpitehanareo. Zay le izy tena le olana zany dia mba oviana moa zany zay gasy mba anana zavatra ho tenenina. Fa dia isaky misy zavatra mandalo zany dia tena andray fepetra fa ny zavatra magagany ary tena mampalahelo dia ireo Facebook rehetraretra mpanohana fitondrandreo ao ny Madagascar ino moa zany émergence pour Madagascar pour son futur, info dernier tsy haiko maninona, Actu Mada. Za raha tenenina Actu Mada dia ngamba tsy contrarianareo mihitsy madama, indrandrindra fa serasera mada mandainga eo manompa olona eo ina moa zany manao menasy ho avoaka aminareo zao ny menasy nataony dadany Jemima Anfanirso sy ny havany rehetrarehetra. Dia nareo zany tsy dina zany ny azo lazainareo, dina zany ny azonao lazaina am'izao madama io menasy io, inona azonao lazaina. Maninao tsy mandray fepetra ary zay zavatra zay ny tena mampalahelo hoe zay pejy rehetraretra ary d'ailleurs tsisy pejy afaka amin'ny teny Madagasikara ao fa tsy pejy ny ina manoana fitondràna. Dia ireo zany afaka mitatatata manao zay tiany ataony, afaka manao tsirarina, afaka manala baraka olona, afaka manao fausse mitondra véhiculer fausse information, afaka miteny zay titeneniny dia afaka manao ireo. Fa ny ankoatran'ireo dia menasy sanasanandro. Zay madama ny antsoina hoe régime totalitaire. Zay ny antsoina hoe régime totalitaire. Efa tsy dictature intsony zany fa totalitaire. Efa ambony inona moa zany ny dictature. Dia ianao zao ministry ny ina moa zany communication ny ataonao madama, fa c'est très mauvais le izy ho anay gasy dia ho anareo koa le izy satria ina moa tsika gasy ve zany ny isaky ny miala ny filoha anankiray dia fanenjika foana satria raha zavatra ataony izy moa merany Tananarivo iny ary lala izy moa ary lala Manatsoa moa ianarany me hoe ho anay ny tanàna, zay ny tombo tanàna, zay candidat-mpanjakana misy candidat-mpanjakana ve amin'ny fifidianana mera dia tsy disqualifié izy satria naza ny tanàna. Dia zay filazana naza ny tanàna zay dia apatsioviny gasy azy zany ray andro any. Zay nge le olany nareo nge afaka manao zay tianareo atao satria nareo eo amin'ny fitondrana Rajoelina fa tsy hay oviana izy ny tsy ohatsony. Dia io zavatra ataonareo miteraka fisarazarana malagasy sy miteraka règlement des comptes ny zavatra andalo eo. Fa engane ka tsy ala amin'ny fitondrana mandra-pahafatiny nga Rajoelina,
tsy ody any Frantsa fa ilevina Madagasikara ao. Fa raha io zavatra ataonareo io marary ange gasy marary ange gasy mahita ny zavatra fampirora lava ataonareo hoe tsy afaka miteny, tsy afaka aminao nininina fa de répression foana, tsy zavatsy zay. Communication zany madama na miresaka sotoavina gasy zany mila fifanakalozana zany madama. Ary efa manao communiqué miteny zavatra, miteny anao hoe diso le tantara. De teneno aiza le tantara diso, inona le diso. Fa to tena fotsiny diso le tantara fa zay zao raha ampigadany ara de Wikipédia mijerenay. Ny Wikipédia de fantatry eto mipetraka eto mihitsy hoe apetrao eto hitanay ny adresse IP nao ianao manao an'io zavatra io karaha manao zavatra diso anao de injehan'ny lalàna international. Ka matoy io mipetraka amin'ny inona moa zany Wikipédia ao de zavatra azo lasaina hoe vao marina. Ka raha tsy marina io de misy afaka manova an'le izy. Zay mo mahatonga anazy hoe web 2.0. Sapona fantatra dikan'izany hoe web 2.0 zay. Ka anao miteny hoe diso ny tantara, hoe diso inay ny tantara, tsy haiko Patrick Ramiarmanina moa zany no tena injehanareo tanatin'ny lizy fa tsy haiko le zavatra ataoko teto tanatiny na tsy fa raha hitanao diso ny tantara de ovay de hitao ny adresse IP nareo de afaka manova an'io nareo fa tsy hoe menasena ny oretrretra hoe nareo mandelitsao zao ninahy ty ndarako ty ary misoratra eto ny olona arovanao. Tena problème nge de tsisy afa-tsy fiarovana ny andro rajoelany le izy nefany de misoratra eto raso nge ty raso ty ny zanaky premier ministre Réal Larivony ambadika de io rajoelina io. Ny zavatra voaresaky ny inona moa zany ny zavatra voaresaka ato mikasika rajoelina de hoe Rajoelina qui a violé les lois de son pays pour s'enrichir en vendant de l'or de contrebande à une société anglaise, pour Noelina, qui a étudié en Angleterre. Io no resiko tamindray ka tsy haiko hoe anaovanao mandat d'arrêt international fa nandiso tantara io zavatra resako hoe Rajoelina qui a violé les lois de son pays pour s'enrichir en vendant de l'or de contrebande. Zay io, ka tsy haiko hoe inona le tenitenenao misy zavatra diso. De aveo raha miteny anao mikasika ny iza moa Ranilay Arivony. Ao le madama milaza azy princesse iny. Za aloha de tsisy rareko an'izay princesse zany satria am'izao fotoana républicaine zao ve de mbola ametraka ny maha-princesse zany satria tsisy maha-princesse any. De ny sasany zany tadiavina hoe inona, tadiavina caste inférieure zany sasany. Madagasikara tsisy caste. Tamin'ny andro mpanjaka zany fa zao kosa efa fanjakana républicain na ovana ny constitution averina amin'ny mpanjaka de am'izay fotoana zay de manaiky raha ohatra zay lazanareo andevo de manaiky zay andevo. Fa raha am'izao républicaine zao no hijanona princesse nareo, hijanona andrina nareo, hijanona zato tsy senaky an'izany tsy senaky an'izany ahoana zany telenareo fotsiny hoe zao sady angamo izy io ao ihany misy andrina sy ny princesse Antananarivo any. Misy mpanjakany raha tsy milao any aminay Betsimisaraka, misy mpanjakany Menabe ary nisy natanjaka zany tany Menabe zany. Fa ny taon'ny andrina tao ara ny betsaka mpamadika tanindrazana ohatran'io ka le raha matoa hoe tena manososy ny tantara fa tsy mpamadika tanindrazana. Io Ranilay Arivony nanao ny signé alliance tamin'ny la France. De mba lazao ge madame princesse hoe inona le alliance ny signeny, inona ny crétin signeny premier ministre Ranilay Arivony tamin'ny vazaha raha ohatra lazainao fa ty tanindrazana izy. De d'ailleurs izy io niandra tamin'ny école protestante tamin'ny mbola kely de nakatony raha navalona voalohany le sekoly. Inona ny antony nanakatolany raha navalona voalohany le sekoly? Satria tsy milamina le mission sy kristianisme tsy milamina. Ka io fiarahana petsapetsa ny kristianisme io mampiditra ny kristianisme rehetra io zay no nampinany anganiny any Madagasikara am'izao fotoana zao madama izy moa princesse. Ka raha jerena raha vakiny io za tsy lava be la vidéo fa tsy manana megany gasy fa raha veriny io vakiny io tantarany
i pramisitra Raila Amzony dia mpamadika tanindrazana izy. Zay tsy tianareo hoe mpamadika tanindrazana izy. Fa dia io mpamadika tanindrazana io raha io vakina averina vakina io. Dia aiza nisy olona hoe tonga ny mpanjaka vavy anankiray dia alaina vady. Dia avy eo miditra ny mpanjaka vady anankiray dia faharoa dia alaina vady. Dia miditra koa mpanjaka vavy anankiray dia alaina vady. Ianao ova. Dia ianao no tena mitondra lista tena manipule an'ilay firenena. Dia d'ailleurs ahoana moa nisy olona ina moa zany nananjanaka 9 ty moa tsy lazalana mato hoe lazalana mato princesse fa tena hoe tena ina moa zany nom d'état tsy haiko ty tandraza makasy makaroa ananjanaka 9 de comparazara matimaty fatany le ina moa zany le akisy matsisy tafiakatra ala majorité aiza moa izy teo raha Fimamonja raha Bodarmia première carrière politique mariage. Alors, âgé de 20 ans, 21 ans, ayant adopté le nom de Radilifera, a conclu un mariage avec sa cousine paternelle, Raswanaln. Elle lui a donné 16 enfants. Nous en terrakamni Raswanaln, en terraka enambiful, au cours de Saint-Ignon. Un jeune homme, un fils aîné d'un éducateur, devenir mais les jeunes un balcon, sabik nan de roi qui se retrouve de tissi tafiakatra à l'âge adulte, mitsy zay voilà zeto aziz au cours de cette union. Missy mort, Tizana, 2 autres. Donc, qui attend le potentiel. Le fils cadet, Rafouzerne, est mort jeune de délire démon. N'rain sabik avait un balcon, mais les gens est tombé dans le balcon et décédé alors qu'il n'avait qu'une 20aine d'années. Le fils cadet, Raphaël, est mort jeune de délire trémant. Et les 2 autres, Ratimandresi et Ralayarvuni, ont connu des fins violentes. Si on peut misy ina moa zany article anjare quoi fa tena mampiaya na fatifatindreo zanaky prime ministre Raila reo akizy 9 ve tsisy miresina mihitsy nandray afa tsy ty mpamadika tanindrazana ina moa zany mpanondra volameny ty le rajoela mpanondra volameny ty ka tsy haiko hoe io le rajoely io no manasairana ny madame la ministre fa io izy rajoely lato tsy hay na razambeny na tsy razambeny fa nantiny eniko de hoe nisy rajoely comparazara coïncidence tsy haiko na tarazony inona fa mpanondrana volamena amina contrabande tamin'ny petsapetsa tamin'ny anglisy io ary mpanonga-panjakana anongana any rainy Railavono no tanjony ile rajoely de izy nigadransareo mandrapahafaty ary nidéshérité zay io. Ka tsy haiko tantara inona tenao madama fa raha misy ihany ny mamalagasy mba misy fanankalozana de mba valio ny zavatra teneninay mba hotondra fanazavana inona tantara diso lazain'ny mpanao Facebook inona tantara inona tantara marina fa zay miainga avy amin'ny Wikipédia sira daholo.